Ny atao hoe fitiavana. Izany no anasanantsika indray amin'izao famaranantsika ny herinandro izao. Mbola faly miaraba antsika tsirairay avy indray ry mpiara-midinika namana. Nahatrarantsika ity zoma famaranana ny herinandro ity ka mbola ahafahantsika miaraka manovo indray, miaraka mandinika ny ten'Andriamanitra. Misaotra anao amin'ny fahatokinao izao fandaharana izao. Tononona aminao hatrany anie ny fiadanan'ny Tompo mba hanjaka am-poninao sy ny ankohonanao. Hivavaka resika ankehitriny. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao izahay. No ny tombotsoa indray mbola omenao anay fa ny miaraka mandinika ny teninao. Misaotra tamin'ny zavatra rehetra, misaotra tamin'ny fitantanana nasehonao teo amin'ny fiainanay. Ankehitriny anefa dia mahatsiaro ny tsy fahatanteranay izahay, koa mangataka fanadiovana, mangataka famelan-keloka. Ka raha andinika ny teninao ankehitriny dia aoka ny fanena masina no hitarika anay ary metaka izany eo amin'ny fiainanay. Tononona sangatana nivavaka amin'anaran'i Jesosy. Amen. Amarana ny herinandro isika ny aminay hoe ny atao hoe fitiavana. Maro ny tadalana izay nomen'ny apôstôly Paoly antsika tamin'ity herinandro ity ka navatantsika hoe ny mahazava-dehibe izany fitiavana izany. Inona no tokony ataon'ny fitiavana ary inona no tsy tokony ataony. Nampahafantarina antsika ihany koa ny nampahafantaram-poly antsika fa ireo fitiavana noresahan'ny Paoly ireo dia maneho indrindra ny fitiavan'Andriamanitra. Ary ny tarihan'ny Paoly antsika tamin'ny farany dia izao hoe le amin'ny telo mitoetra toy ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana ny lehibe amin'ireo. Mino fa efa nisy fanandramana teo amin'ny fiainanao, nataonao teo amin'ny tokantrano, teo amin'ny fiarahamonina, teo amin'ny fiangonana, mba hahafahanao manana izany fitiavana izany. Androany dia andeha ary hanomboantsika ny hoe le andina tatadiny efa ao am-bavantsika angamba izay. Korintianina voalohany toko 7:17 manao hoe ary ankehitriny androany dia ireto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana ny lehibe amin'ireo. Ny fitiavana, fantatsika tsara fa ny fitiavana no manamboatra ny zavatra rehetra, mandamina ny zavatra rehetrarehetra, na eo aza ny finoana, na eo aza ny fanantenana, ny fitiavana no mame izany rehetrarehetra izany. Mpiara-midinika namana, na dia mendrika toy inona aza ny finoan'ny kristianina anankiray, raha tsy miboiboika fitiavana n'Andriamanitra ny fony sy ny fitiavana ny namana, dia tsy tena mpianatra Kristy izy. Fa inona ary le atao hoe fitiavana n'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana? Inona atao hoe fitiavana? Dia Jesosy namaly ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 10:10. Jaona toko 10:10. Toko 4:10 azafady ka ny 10:10 manao hoe Jaona toko 4:10 10:10. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Io zany no azo lazana hoe famaritana lehibe ny amin'ny hoe fitiavana. Ry mpiara-midinika namana, mety hanana finoana goavana ny kristiana anankiray, mety havita fahagagana. Nefa raha tsy manana fitiavana izy dia tsinontsinona ny finoana. Dia eo ihany koa le fitiavana, raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Na dia mahavita fahagagana aza, kanefa tsy ao izay fitiavana izay. Le fitiavana zany dia hoe raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Le didiko izay resantsika eto dia tadio tsara fa ilay nosoratany ratsan-tanan'Andriamanitra teo tendrombohitra Sinay, ny didy folo izany resahan'i Jesosy izany. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didy foloko raha alavaina ilay teny. Mpiara-midinika namana, raha mampiseho fahalalan-tsaina fatratra izy nefa tsy entan'ny fitiavana, eo am-pizaran'ny fananana malahelo dia tsy azony sitraka amin'Andriamanitra izany asam-piantrana izany. Mety manao asam-piantrana betsaka aho, kristianina dia manao asam-piantrana, kanefa tsy ao le famaritana ilay atao hoe fitiavana. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko, dia tsinotsinona izany. Noho ny hafanampony hanao ny asa Kristy dia mety hiara-mifanenjeny izy, mety ho lasa martio. Nefa raha tsy ny fitiavana no manosika azy dia toy ny manao hafanampo tsy misy antony izy, ary toy ny mpiatsara belatsy
zay no fijerin'Andriamanitra azy. Mampieritreritra zany zao toko matsy no lazay tenin'Andriamanitra amin'ny filazantsara Matio. Filazantsara Matio toko 7 ka ny 9 faraky amby 20 manao hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko ny hitra fanjakana lanitra fa izay manao ny sitrapony raiky io zay any an-danitra. Ary mpiara-midinika namana zava-dehibe ny fitiavana. Manana toroteny marobe isika ankehitriny, tena ilaina izany. Kanefa dia izao, na dia betsaka aza ny toroteny eo anoloantsika, ny fitiavana ny tena zava-dehibe. Dia ny fitiavana ireo fanazy eo andalam-pahaverezana. Fitiavana izay mikorina sy mitosaka avy amin'ny seza fiandrian'Andriamanitra. Ny anjarantsika ary dia ny mampely izany fitiavan'Andriamanitra izany eo amin'ny tontolon'ny fivavahana kristianina rehetra. Inona ilay fitiavana? Raha tiay ianareo dia hitandrina ny tetiko. Andriamanitra dia fitiavana. Ny fitiavan'ny Kristy miredareda sy mandoro ao anaty ho an'ireo fanahy foafaty no tena fiainany rafi-pivavahana kristianina amin'ny fahafenony manontolo. Androany ary manova fanapahan-kevitra mba ampiatra amin'ny fiainanao izany atao hoe tena fitiavana izany. Tadio tsara fa ny fitiavana izay mivoaka avy eo am-pony Kristy ihany no manasitrana manamboatra ny fiainantsika. Ny olona izay korina an'izany fitiavana izany ihany, tahaka ny tsirony zava-maniry amin'ny hazo na ny rano vatana no afaka narina indray ny fanazy izay efa eo andalam-pahaverezana ankehitriny. Tiako angatantsika amin'ny Tompo mba asehontsika amin'ny fiainantsika ary mpiara-midinika namana izany atao hoe fitiavana izany. Raha tiay ianareo dia hitandrina ny tetiko. Mba anao any Andriamanitra misaotra anao tamin'ny fiarahana rehetra, hitantana ny tontolo andronao, mianao ny hery rehetra ny Andriamanitra ahafahanao mitraka ny amin'izao fiainana izao hivavaka isika. Raha io tianay raha ny fanahinao masina no hitarika anay androany ka asehonay eo amin'ny fiainanay ny amin'ny atao hoe fitiavana. Tomoera dia amponay. Aoka ianao mihitsy Andriamanitra eo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no ahitarika anay eo amin'izany fitiavana izany. Dia tantano izahay, tantano ny mpiara-midinika rehetra mba manomboka androany dia mba hainay maneho izany fitiavana izany ao an-tokantrano, ao am-piangonana, mpiara-miasa, mpiara-monina eo amin'ny tontolo misy anay dia mba ho fitiavana ane no tena ivo ny fiainanay. Dia mitantana anay aza mafony asaraka anay. Anaran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen.